Miarabanao tompolasy e tompovavy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Naoraka tamin'ny vaovao iraisam-pirenena androany ny fitsarana an'Andriamatoa Nicolas Sarkozy izay filoham-pirenena frantsay teo aloha. Ity filoham-pirenena frantsay teo aloha ity dia voatontonona tamina raharaham-pitsarana fantarika anton-javatra maro koa anefa izany raharaha izany satria tonga amina corruption na kolikoly ary tonga tamina trafic d'influence zany hoe fanapara-pahefana. Nicolas Sarkozy no filoha frantsay izay anisan'ny ratsy toerana amin'izao fotoana izao ary ibaben'ny fahafaham-baraka maneran-tany satria izy no filoha frantsay voalohany hoy isika izay niakatra amina raharaham-pitsarana ary mibaby ny amin'ny sazi-pitsarana satria raha ny navoaka teo amin'ny fitsarana amin'ny fampakarana dia voaheloka 3 taona i Nicolas Sarkozy ka ny herintaona amin'izany dia raikitra fa amin'ny alalan'ny bracelet électronique zany hoe entina mandehandeha hamaritana hamantarana aretina hanefany izany saziny izany. Fa ao anatin'izay sazy azo inga Sarkozy izay ihany koa dia ny tsy fahafahany mifidy sy ny tsy fahafahany mirotsaka amina karazam-pifidianana izay mety ho tanterahana any Frantsany. Zany hoe ny sorona taminga Sarkozy filoha frantsay teo aloha zany ny zoma olom-pirenena azy satria dia voaheloko ny lalàna izy 3 taona hoy isika ary ny herintaona amin'io dia sazy miantra avy hatrany amin'ny fametrahana izay bracelet électronique amin'ny tanan'izany. Tsy nalala ny rehetra raha fampatsiahivana aloha ho an'ny raharaha 7 teto Madagasikara fa tao ambadiky andro Rajoelina i Nicolas Sarkozy. Ary anisany nanafaingana ny fanonganam-panjakany Andry Rajoelina nitosika avy amin'ny La Frantsa ary nanamarina izany fanonganam-panjakana izany ny amiral Didier Ratsiraka. Marina dia marina zany tompoko fa ny fanarahanay mianaka kosa dia izao nanontany tamin'ireo namana frantsay ekeny Andriamatoa Rajoelina ve izy io? Ekeny. Non seulement ekeny izy fa ho avy eto izy raha fitso izy ilaza aminao. Dia nanaiky izy izay hoe tsy misy raha latsaka tompoko. Fa efa nanomboka ny tsilopilopy ny mouvement an'Andriamatoa Rajoelina. Dia tsy lasy ty ozy ny sasany tamin'izany fotoana izany raha tsy misy raha latsaka. Olala, tsy mety amiko zany. Dia nisy tokoa ny raha latsaka. Général Dolan laza hoe aza makatinareo fa mijanona eo satria jaune rouge te. Nefa nisy nanosika ihany le olona. Niditra tao amin'ny lapa raha tsy diso le général Dolan sy Andriamatoa monja roendefo tsy voatifitra. Fa le olona avy aty aoriana nasesy mba hisiny raha latsaka, asa misy nitifitra aoriana, misy nitifitra avy any aloha, teo nisy ny raha latsaka zay manomboka eto tsy miaraka atsontsika. Ny fanazava-kevitra samihafa sy efa niparitaka dia efa nomanina mialoha iny fanonganam-panjakana iny. Nomanina tamin'ny fakany fahefana ho ben'ny tanàna ary tsiro-pahefana tao anatin'izany fitantanana Antananarivo izany rehefa avy eo no nampiasain'ny mpanoratra an'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro. Taorian'izay dia nisy ny fanomanana hetsika samihafa tao amin'ny kianjan'ny Tafin'ny Mahamasina ary rehefa izany dia nisy ny fidinana teny amin'ny kianjan'Ambohijatovo dia nitokanana ny kianjan'Ambohijatovo ho kianjan'ny demokrasia zany hoe fomba ahafahana mamory vahoaka ka ny ahafahana manao izany dia ny commune Antananarivo renivohitra izay miben'ny tanàna Antananarivo ihany Rajoelina no nitokana ho kianjan'ny demokrasia io kianjan'Ambohijatovo io mba ahafahan'izy ireo mamory olona izay hanomanana ny fanonganam-panjakana ny fitondrany Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro. Iny avy eo no nentina ny akeny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ary dia nomanina taorianan'izany avokoa ny alatsinainy mainty na ny lundi noir tamin'ny 9 Janoary. Nomanina taorianan'izay ny fandripahana vahoaka amin'ny alalan'ny fananian-dapa tamin'ny 7 Febroary 2024. Fantatsika ny voka-dratsin'izany ary nisy mpitandro ny filaminana efa namoaka ny tsiambaratelo ny 7 Février fa nikononkononina ary tao ambadika izany ireo ekipa ny mpanonga-panjakana izay nikendry ny andatsandra mba hanamafisana ny fanesorana an'ny filoha Marc Ravalomanana satria efa narisarisa efa ny enam-pitoerana ohatry ny fianantitra ireo olona tonga teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey tamin'izany 2024 izany. Taorianan'izay dia nisy ny hetsika ny aingavy ny Nevin-Kapisaty ary nisy ny fampitahorana ny tompona raiky tao an-lapam-panjakany avoaloha anisan'izany filoha Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany tamin'ny fanapoahana lance-roquette Teria Bypass. Dia naombo ny fanonganam-panjakana 2024.
Nihetsiketsika nikopakafo tao ambadiky zany ihany koa i Jean-Marc Chantenier zay ambassadeur frantsay olona akaiky any Nicolas Sarkozy. Tsy ahivintsika avokoa zany tantara rehetra izany satria na de maro ary ny te hitondra fandaminana tamin'ireny de efa nisy kopakafo nataon'ny fanjakana frantsay zay ity Nicolas Sarkozy ity no atodobe an'izany fanonganam-panjakana teto Madagasikara izany. Niainga tamin'ny 2022 no rava nofinofiny Madagasikara zay efa nanana tany arikarena fahobe 700 zay efa niena tany hoany amin'ny 500 tany hoany ny tahan'ny fantrana teto Madagasikara. Ary ny tahan'ny sondrom-bidim-piainana de efa latsaka ambany de ambany. Niainga ny tontolon'ny fandrarana ary niazakazaka nampiasa vola teto Madagasikara ireo mpandrara vahiny samihafa any ivelany any, kanefa nosoparana ny fanonganam-panjakana zay nataony Andry Rajoelina zay nibaikony frantsay, ary nisy fampiasam-bola goavana satria tsy vitan'ny frantsay ihany tamin'ny alalan'ny Sarkozy fa misy an'ireo frantsay taratasy monina sy mipetraka eto Madagasikara. Tapitra teo isika nofinofiny Madagasikara, nofinofiny malagasy ary nienjera taty amin'ny 300 niaraka reny Madagasikara. 12 taona teoriana mbola tsy tafary Madagasikara. Fa 12 taona teoriana ihany koa ahafahana maka lesona sy ahafahana mamantatra ny amin'ny hoavin'ny firenena Atsoatsy. Satria taorianan'izay fanonganam-panjakana 2024 zay de efa nitondra tetezamita 5 taona Andry Rajoelina. Ary efa name fitantanana firenena ihany koa tamin'ny namany zay akaiky azy nandritry ny 5 taona taorian'ny 2024. Ary nanomboka 2024 de nitantana firenena ka raha tambatra zany nandritra zay fotoana izay 12 taona isika mahelikely dia mibaby fantrana fahampitena ary tsy nitondra fiaingana ara-ekônomika fa fitotonganana ara-ekônomika no misy faharavana izany fa tsy fisandratany Madagasikara. Mila fantatry ny tanora ankehitriny itony tantara itony ary mila hiainan'ny vahoaka malagasy zay mieritreritra fa hanavitra n'ity Madagasikara ity ihany koa ny zavatra nandehanana taorianany zany 2024 izany. Na zany na tsy zany etsika milaza ny zava-misy rehefa nolanina tamin'ny doublon i Andry Rajoelina tamin'ny 2024 de tonga teto Madagasikara i Nicolas Sarkozy niaraka tamin'ny Alpha Condé zay filohan'ny Guinée. I Alpha Condé dia tratra ny fanonganam-panjakana tany Guinée ary fantatsika nifona tany vahoaka tany Guinée izy zay manao fialokalofana politika amin'izao fotoana izao. Ny tantara no tsara ho an'ny Nicolas Sarkozy ary ny zavatra rehetra ihany koa tsy mandendeha ho azy. Ny ohabolana malagasy de mazava tsara, ny tody tsy misy fa nataony miverina zay namafy rivotra hijindra tadio. Zany zava-misy iainana amin'izao raharaha Sarkozy izao. Ny ranomaso ny alahelo malagasy ny rotsaka ary ny fananana potika dia tsy vita mora izany fa nantenainy malagasy hatrany amin'ny hoe raha mbola misy zao Andriamanitra zao mahay mamaly vavaka. Itony mahazo an'i Sarkozy itony no endriky ny fahafaham-baraka maneran-tany ka tsy azo tsinitsiniavina zany Madagasikara izany. Ka reo zay nanota fady, reo zay namotika ary reo zay niezaka nanimbazimba ary nandrombaka izany fisondrotany Madagasikara sy fahafaha Madagasikara ary fitrakany Madagasikara izany ary mitarika amin'izao fahampiteny zao de mifafankihoany avokoa. Tsy maniry ratsy akory isika ho an'izay namotika ty firenena ity fa mitantara fotsiny ihany ny amin'ny hoe mananjina ary manakasy Madagasikara. Anjarany rehetra ny mandinika sy misaina raha ohatra ka mieritreritra mbola hanasoa ity firenena ity dia tsy maintsy hibanjinana izany tantarany Madagasikara izany. Izao tantara mitranga amin'ny Nicolas Sarkozy izao de milaza fa azo enjehana ny filoham-pirenena zay mieritreritra fa manana fahefana sy metraketraka ary manam-bola. Tsy mbola vita hatreo ny raharaha satria fantatry ny rehetra fa mbola misy ihany koa ny raharaha Betancourt nanenjehana Sarkozy, mbola misy ihany koa ny raharaha Kadhafi zay mbola nanenjehana Sarkozy kanefa de novonoiny Kadhafi taty aoriana. Tao ambadiky ny raharaha tamin'ny Libye ihany i Nicolas Sarkozy. Tantara anao kitsara boaka malagasy ihany koa anao kandinika zany zava-misy zany malaza makasitraka tompolahy makatelina tompom-vavy.